Vao ny varotra sy fandrarana maro ny entana tsy manara-penitra izay mitobaka eo amin'ny tsena anatiny amin'izao fotoana izao ka miteraka fifaninanana tsy ara-dalàna izany. Anisany iaran'izay fifaninanana tsy ara-dalàna izay moa ny orinasa savonnerie tropicale izay fantatra amin'ny famokarana savony. Misy ny lalàna mifeny fenitra eo amin'ny savony izay nivoaka tamin'ny taona 2010 ary dia mahafeno ny fepetra takiana avokoa ny savony izay vokarin'ny orinasa savonnerie tropicale tsy tahaka ireo vokatra maro tsy manara-penitra izay mitobaka eo amin'ny tsena anatiny. Marina dia marina fa mitobaka mihitsy ny eto amin'ny tsena anatiny ny savony sy vovon-tsavony vita avy any ivelany indrindra ny tsy manara-penitra. Efa fantatra moa fa fa voateny ombieny isa-taona nanomboka tamin'ny taona 2010 fa misy ny lalàna mifehy ny fenitra momba ny savony sy ny vovon-tsavony na vita eto an-toerana zany na afarana avy any ivelany ka raha mitovy moa ny izay manko manaja an'io fenitra io ary io mba takina hatramin'izay hoe mba hitovy ny style dalo zay dia mifandanja tsara ny fifaninanana fa raha misy manaja ny fenitra io nefa sasany tsy manaja mazava ho azy fa mahazo bany satria io fenitra io dia misy antony be dehibe ary ny antony voalohany indrindra angamba ny tsara ampisairina hoe ny ho an'ny mpanjifa malagasy satria fanajana ny mpanjifa malagasy io fenitra io be dehibe ny zavatra nieritreretina tamin'io fenitra momba ny savony sy vovon-tsavony io satria manko mihefitra ny indrindra mpanafatra entana mifaninana amin'ny eto an-toerana reto hoe mahantra ny vahoaka ny mpanjifa malagasy ka afaka alotana amin'ny daholo zay ataoko mihitsy hoe faty savony tsy miditra amina firenena hafa fa afaka tafiditra amin'ny firenenantsika zay misy fiantraikany amin'ny fahasalamana. Marihana fa anisan'ireo mpandray anjara amin'ny hetsika salon de l'industrie de Madagascar ny orinasa savonnerie tropicale. Hetsika iray izay natao indrindra mba hanetanana ny tsirairay anjifa ny vita malagasy ho tombony ho an'ny rehetra satria sady miteraka asa ny indostria no mampiditra vola amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra isan-karazany.